Madagasikara dia niova ho repoblika mizakatena ny 4 octobre 2017. Filoha-hevitry ty repoblika mizakatena fa tsy mahaleo tena ity André Mato Philibert Siranina tamin'izany fotoana commissaire ambony frantsay no nitondra ny Madagascar isan'ny vakoka velona ny aina izany fotoana rehetra izany Ramatoa Gisèle RABESAHALA. Novana ny satatsika dia atao hoe république fa république mizaka tena fa mbola tsy république maleo tena ka le zavatra anankiroa nijereny tsy nisy malagasy ireo ty tanindrazana tamin'izany fotoana izany reo antoko vondron'olona zay nitaka ny fahaleovantena tsy nitsipaka hoe le hoe république zany hoe tsy nitaky ny iverenany fitondran'ny andriamanjaka fa kosa da zany hoe tsy fahaleovantena io fa fizakatena autonomie dia zay no azo lazaina hoe tamin'io 4 octobre io niteraka ny république autonome de Madagascar au sein de la communauté française ary io dia efa namolavola ny mpanjana tany frantsay satria izy miaro ny tombontsolony fa tsy ny intérêtsika akory no tombontsolontsika akory narovany dia efa namolavola izy olona everiny fa hitondra ny fahaleovan'ny Madagascar maleo tena entre guillemets.